Tafiditra ao anatin'ny hetsika ho fiarovana ny tontolo iainana kosa dia nanatanteraka fambolen-kazo ny kaominina ambanivohitra Ambohimanga Rova ny faran'ny herinandro teo toy ny efa fanaon'izy ireo isan-taona moa teo anivon'ny fokontany Langaina niarahana tamin'ny orinasa Floreal Zana-kazo 3,000 fototra no novolena nandritra izany. Ny roso tamin'ny fambolen-kazo ny kaominina Ambohimanga Rova ny sabotsy teo niantoka ny Zana-kazo 3,000 fototra novolena tamin'izany ny orinasa Floreal. Etsika fanaony kaominina isan-taona ny toy izao ka ny fokontany Langaina no safidiana tamin'ity mba hiarovana ireo loharano maro ao an-toerana izay mamatsy rano fokontany sivy be izao. Mbola mijaly rano mantsy ny kaominina araka nambaran'ny ben'ny tanàna raha vonin-jato fidy malala. Ity moa zany tsika anatin'ny vanim-potoana fambolen-kazo zao dia manotsotra zay ny kaominina Ambohimanga Rova miaro ny loharano zany izay mamatsy ny fokontany anaky sivy. Fambolen-kazo zao tototra dia niarahana tamin'ny groupe Floreal Madagasikara. Zareo reo niantoka ny etomanana rehetra fanentanana zany sorana rehetra fianao zany dia nisy Zana-kazo eo amin'ny télévision ka ny rova zany dia natao taona koa ny vivera sy ny grevia zany. Ankoatra ny Zana-kazo dia ny orinasa Floreal ihany koa no niantsoroka ny fikarakana rehetra tamin'ny fambolen-kazo. Tonga maro ny mpiasan'ity orinasa ity niarany salata amin'ireo avy amin'ny kaominina nanatanteraka ity adidy-masina ho an'ny taranaka sy ny firenena ity. Ho an'ireo mpiasa tokoa dia hetsika tokony ho tohizan'ny orinasa hatrany ny fambolen-kazo toy izao ho fiarovana ny tontolo iainana.